Merina ny fiarabanantsika eto tokantrano ireny tena koa ny ambasadreny Soasy Adiano no mandrosa tokantranontsika ny amin'ny teny io tia fampianarana alarana fahaenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho satria tena be dia be mihitsy ny manindry an'izany Yaho izany foana dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho izay. Inona tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mareko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Hitantsika ny aratsy nataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takany hoe le ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy dada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny ady fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devoly ny dikan'izay. Ilay devoly izay nampanihotan'ny olona nanomboka tany amin'ny androny ady masaiva na damaseva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny raha ny dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafanany olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa Yahosoa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Andao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina ty teny ity? Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy le misy miteny hoe IHWH dia IHVH ozy ny sasany zany. Andao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau indray no jerevantsika anazy. Manao ahoana ny tableautsika ato? Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina? Akaiza moa ilay tableau zany? Izy ty. Jerevantsika indray izy aventsika zany le tetragramme iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny Hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosany fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany izay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho hazavaiko mihitsy izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy letra V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy no atao hoe O famaky an'io. Dia ho hazavaintsika daholo indray hoy ity O ny famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana an'izay rehetra izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny letra V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zavatra malaky ohatran'ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo hijery letra ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena letra famaky an'io tena V mihitsy io raha na W apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary hazavaina aminao mahatonga anazy atao hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mahafinaritra be ny anaratsika n'izany sary zany. Da ohatsika aloha amaky idiviana antsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely ao anatin'ny soratra masina ty amiko tya zay fety amiko ty moa zava ho azy zany de hojerevantsika kely a tsy soratra masina moa zany fa misy teny hojerevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa misy io hébreu ancien de hébreu moderne. De hojerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne mipetraka. Da aloha mbola jerena io tsika fa mbola misy anakio hojerevantsika taloha ato a testé zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika rimbondry raha mba azo asona kely io titre io de asona hijevanareo hoe wikipedia.org rimbony ry ao anatin'ny wikipedia tsy nijevanareo hoe azo asona ve le titre asona kely titre gama jevanareo hoe wikipedia.org kely zany a mba hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakian-jareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le izy zany reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahatra instance internationale ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoakan'jareo teo a de zao famakina anazy a le vava zany nijevantsika anazy leve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsolan'io a ary veny ny etom-bon'le vavan'jareo zany io itaratsika mihity io zany ty io ve io a de misoratra hoe vava zany a raha tsy hita aloha malaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy nyity satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa am'izay votizay hoe ina marina tena dikan'io a ina marina tena fiantsonan'io a fa rahantsika mihita zany fa vava zany izy ty le izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsonan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsonana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le WAW de ozy hoe wao de mahagaga ihany olo izy fa nefany raha W sy ny azy zany a va ny fiantsonana zany tena izy a vava ny laizanaiza o resany eo de vava le izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a mampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de type abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiozy a sy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo-cananien phénicien araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana famakin'io amy teny araméanina satria ahitanatsika ny araméanina koa ao a de nao ndray tsika idina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jerevantsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditra le vava ty vavakin'zareo hoe vava vava hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao e nijerevantsika eto a de mbola hijery koa tsika karazany hafa atao ambany ao amin'ny alphabet consonantique eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatsy izy na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zao fa tena vava ny famaky anazy. De io vava io zany tany amy taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fihetsono anazy io ve. De verentsika arahantsika le cadre iny atao ambony ato phonème zany hoe phonétique zany le izy ny fon zany ny phonème zany ny fomba fihetsono anazy zany de zay zany fihetsono anazy ve ny fihetsono an'izy io mazava be io. Aloha zany tsindriko tsara ataotsika anina indray aloha ve ny fihetsono an'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hébreu vaovao zany izy fa tsy hébreu moderne fa tena hébreu tranainy zay io izy io io italomasotsika io hoe ve ny fihetsono anazy. Aloha dikako kely io de avery sokafana amizay hitanareo tsara io drany tsy mehaka tsy mety miseho koa izy zany zao io le ve de io le vavy io de averiko amizay le nakaiky teo nondro anazy aloha aleo ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty phonétique v dia vava vavy amy teny vao zany hoe vavy zany hoe ve mihitsy izy zany io hatramizay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hébreu moderne zany fa hébreu tany amy taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve famaky an'io zany hoe ny fihetsono le IHWH na IHVH de tena vava mihitsy ny fihetsono anazy ve dikan'izay iava zay mahita tsara ataotsika zao tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hébreu moderne zany kosany de voalaza ato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo tery mikariko indray zany tsika aloha ny hébreu moderne indray asika aloha fa mitena hoe rehefa tafiditra le izy raha mbola sy tafiditra le izy de tsy miditsy nareo. Ny hébreu moderne indray aiza moa izy teo ato ihany tsika misy nakaiky indray jerevantsika indray somary mienokely satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fantareo mihitsy ny hoe ny hébreu moderne zany eka misy fotoana nidirany zany koa fa tsy hoe koa de tentenena fatany hoe hébreu moderne io na hébreu ancien fa misy antony eto hoe hébreu moderne. Lao tsika hijery ny fomba fizotran'le hébreu ny hébreu misy naika zany mbola Wikipédia any ty Wikipédia any titira amity ampititsika ery amizay ny hébreu misy naika de tany amy taona 6e siècle tany hoany tamy premier siècle tany amy 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amy taona moins 400 tany hoany zany izy io tena nanomboka zay no nanomboan'ity resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hébreu médiéval zay le médiéval ndray zany hébreu médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amy taona plus 900 tany hoany zany tena tanany diaspora juif zany tam'izany fotoana zany ao anatin'ny Wikipédia daholo nijerevanareo zay de tany amy taona 900 tany hoany jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany hoany de aveo ndray vao nisy ny hébreu moderne io tiany hébreu moderne io ambany io tatsika amizay au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hébreu moderne izy io de tany amy 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amy taona 1858 tany zany nanomboka indray io sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray mizatra ny ampianariko teo mihitsy, satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 io hitantsika io. Hébreu moderne zao ny titre voalohany dia 1858 à 1922, satria misy miteny hoe lay lettre V dia any hébreu moderne, marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io, fa ny lettre V mihitsy ny teny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io dia nasehontsika teo hoe V ny fanonan'io araka ny Wikipédia. Ka na hiteny vava nareo hoe WAV, na hiteny vava tsotsonareo dia V foana ny famakinan'io. Zay le izay. Ka ndrondretsika riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray io moa tsy dia lavatsika manao antetsaka ty fa vetivetika any hiditra indray tsika amin'ny fanazavana anankiray ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika, tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany. Ity zao ny teny araméanina, avoakantsika eo ny teny araméanina io. Ity zao ny vava ty, io izy io tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko ny AWAV zany fa tena vava mihitsy ny ary raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo dia ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko ny ho zany io, tsisy an'izany mihitsy. Ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io avant NE, araméen temps moins 1500 io dia nahitatsika mihitsy ny hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io fa tsy haiko ny zany W zany na hoe oa hoe o, satria misy manao le o mantsy zay na ve le yao io le novain'zareo o le vava dia tsy afaka mifahotany ianao raha zay aloha ny zatra misy, fa tsy misy an'izany hoe vava de W de égale o, fa V foana ny famakinan'io. Zay no mahiava azy, ary zay miantso iava afaka mifahotana, fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha any amin'ny lalana tsy fandeha. Nanota niteniteny foana ny tandrana didi folo, zany daholo zay niteniteny foana rehetra mikasika an'io anaran'io. Nefa dia izy ihany mahita ary amin'ny boky ary hoe rava ny didi folo, magaga ihany ange le olona. Zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io, araméanina tany taona moins 1500 dia io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe V zany, hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany. Ndraintsika zany hijery hafa indray araka ny zatra efa hojerevantsika ato foana zany, alphabet araméen impérial ty indray misy anankiray ty io zao ny alphabet impérial araméen impérial zany dia hitantsika eo ato ambony moa zany dia ity ny hébreu carré hébreu archaïque eo ambony io, le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany raha tsy hita tsara moko izy fa le raha manijery hafa mihitsy dia nytiako tenena am'ty mantsy hoe hitanareo le terme vava V ny fanoratana anazy ty ambany ty, zay tiako avoaka aminareo io le izy io vava, na ny hébreu carré na ny hébreu archaïque na ny ino moa araméen impérial dia miara-mamaky fa V ny fiantsonan'io, io raha tsika mahita vava be. Asona keo ngany le WhatsApp eo azafady raiky izy mba hitany an'io, sorona keo le WhatsApp dia io tareo fa vava V ny fiantsonana azy ty hitantsika mazavaza vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le V, le vava io zany V dia hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisany traneny ihany izay, na hébreu archaïque dia io ihany izy io miaraka amin'ny araméanina nampiarany amin'ny teny araméanina zany dia nilaza mihitsy mazava mihitsy fa ny lettre vava dia natsoina hoe V fiantsonana azy io. Faharoa zany zay nahitanareo anazy tsara zay dia ndrondretsika jery zavatra fa raha mbola misy tokony resahana dia teo ihany moa zany ny hitatsika teo iny. Io jery hafa indraytsika raha ohatra ka mbola misy tokony ho jerevana.
Ty le teo zany, ty le teo fa somary diso le teo a, ny teny voalohany taminy zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be ry zareo. De avy amin'ny phénicien koa misy nifandray amin'ny greka koa izy a, zay le teny greka zany a, reny phrase apetrany reny. De ao ny araméen koa rehefa avy eo a, ny araméen impérial ou paléo judaïque, zany efa tany aloha be tany zany. De ao indray a ny hébreu carré archaïque, io zany hoe deux formes nomeny a, de ny farany hoe hébreu carré moderne, zany hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo a, samy manana fomba, zany hoe fa ny ray mbola efa ela be tany a. De ny ara mametraka daholo zany rehetrarehetra ty ambany ty am'izay io izy io a, fa ny lettre vavy a ore azo averiko tsara. Io ny lettre vavy a, tam'izay nytenentsika teo iny a, de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy, io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy a. Moa zany makely ty zay tsy mety manda be le izy tsy haiko hoe naninona nga io e, io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany a mba nio mentsimentsy be io a, de io tsy e fa le vava zany a zay antsona vava izy io a, de hitatsika tsara mihitsy hoe fa ve ny famaky an'io a, na tany amin'ny araméanina na tao amin'ny hébreu carré a, de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany. Ka zany le zany no tenako amitsika hoe tena vavy an'io, ary ny Wikipédia mihitsy ny ara no nyteny an'izay a, hoe vava ny fiantsoana an'io, fa tsy misy akoatran'izay. De ndazy hoe jery kely mbola misy hafa indray a, mahita tsara iny nga manao rehetrarehetra de ndreo tsika jery indray a, de mbola misy hafa indray a. Indray moa tsisy anarana ty, raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika, satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny ve, de ngamany efa ampy kosa an'izay. Aletsika ao ato a, ty koa mbola misy hafa ty a. Somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika. Ty ndray zao misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina. Ty ndray zao mivava zao hébreu alphabet 4 zany. Ty moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika fa ny lettre vava de tena ve mihitsy izy io. Io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsy hoe vava égale ve mifanoratana anazy zany. Zay. Ary ao anatin'ny Bible mihitsy ny hoe Israel Bible, ty ao anatin'ny Bible ny Israel mihitsy ny hoe tanan'io fa tsy zako no namorona an'io. Aneo moa zany na mamorona koa na tsy mamorona, ny marina tsy mety marina, efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200 de nanometsika any amin'izao vaninany zao fa voatazona foana ny lettre vava égale ve a, io zany a ny terme hoe yava ny marina, fa raha vao terme yahoo zany tsy marina zany, satria namadika an'le ve vavy izy nataony hoe yahoo, de lasa W zany teo de lasa hoe ho azavaiko amitsika ena tonga an'izay rehefa aveo a, fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto a de manambara daholo fa le terme hoe W zany na ve a de tsy ve tsy ho ny anarany fa ve ny anarany, tsy niko tsara, tsy ho ny anarany fa ve. Toka ama fa azontsika tsara am'izay le izy a, de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amin'ny lafiny ray. Ka navoan'zareo nao an'io zany le teny latine, donc hoe avetsika tikatra amin'ny ina moa, tamin'ny alphabet phénicien, tao amin'le teny latine navoan'zareo, satria novain'ny teny latine o le izy a, de novain'ny teny latine v le izy a, de novain'ny teny latine W le izy a, ary misy teny latine manovan'io Y koa raha tena izy, de zay no navoany zareo. Donc avakitsika ty a, hoe tato amin'io teny latine ty no navoany zareo a, tao amin'ny fandikana teny hébreu alphabet phénicien. Ny phénicien mantsy hitatsika teo hoe tao alohaloha teo, so mantsy reo miteny hoe mba jerevy kely ny alphabet phénicien, hita daholo zany alphabet phénicien io zao a. De ao amin'ny alphabet phénicien zany a, de hitantsika mihitsy ny hoe ka phénicien zany moa tsy hébreu a, mariko fa tsy hébreu a, de manoratra ny Y izy na o ty U ty zany, mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy. Ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay no manzeo anazy u, tena u mihitsy ne u. De ato amin'ny teny latina am'izay ne misy an'le hoe sady misy f io a, misy u io a, misy v io a, misy w io, misy y io, zay zany izy e. De lasa miovaova eo le teny a, de mifangaro amin'ny teny latina ny afarany de lasa u, lasa v, w, y, misy f kory miaraka. Ka ireny nefa ny teny finisianina le izy, ka mety tsy doka ny teny finisianina le olona de navady ny teny finisianina u le izy, teny izy. Fa tsika tsy mamaky teny finisianina fa ny teny finisianina mifandraindray amin'ny teny hebreo fotsiny, fa tsy midika hoe égal teny hebreo. Fa rehefa nijerevantsika ny teny hebreo zehetra na vokatsika teo zany a, na ny teny arameana ny teny akaiky satria i Abrahama eka arameana e, nke tsika hijeren'izay teny zay tokoa e. Somary jerikina zay arameana zay tsika. Tokony hitato ihany aloha zay aloha karoky kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha mi-existe ndray ato aloha, tokony misy an'izay ato a. Satria na zany Abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy le teny fa nefa de mankariko an'izay any taloha fa zareo arameana zany no tena nanakaiky ny teny hebreo, zay no tiako tenenina zany. Azainy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy. Tena tsy hita mihitsy le izy. Fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsiny a, de ohatrintsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetrarehetra eto ara de manazava be am'izay ny dika teny maro samihafa zany fa le io zao le arameana hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinan'io, le andesantsika teo a, io izy io a, vava ny famakinan'io. Zay, ara vao vava zany a, de ve ny famakinan' zany amin'ny hebreo io. Zay ny apetrako amitsika zany. Zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa indray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany ohatra ka mbola ato na tsy atsony. Azoko re jerevantsika Deutéronomia sao de mbao ihany 26:5. Deutéronomia 26:5. Deutéronomia 26:5. Deutéronomia 26 andininy fahatiny. Ty Sirianina ty. De hiteny anatrehany avandriamanitra hoe ianao ka anao hoe Sirianina mpanjenjena ny raiko, ka nidina tany Egypta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fena lehibe sy mahery sady maro isa. Ka ny dikan'le Sirianina moa arameanina ny dikan'le Sirianina zany. Hoe sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy. Ohatrany tsisy. Sirianina de arameanina dikan'izay. Hoe jerevantsika ao amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe arameanina, Sirianina. Deutéronomia firy misy toeraka izy? 26 fi 26:5. De ary ambany riny misy an'izay teny izay hoe arameanina. Io zao hoe ry ambany ary hoe arameanina. Misy petitain le hebreo de hoe arameanina ery ambany ary afaka mijery daholo ny teny any amin'ny baibolinareo hoe arameanina zany. Zany hoe Sirianina. Ny Sirianina zany de arameanina ny dikan'izay a. Ka i Abrahama zany de Sirianina na hoe arameanina. De ilay mahatonga ny hoe mijery an'le teny arameanina tsika de atao amin'ny teny arameanina no hitantsika fa le lettre vava zany a
de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsoana azy zany. De mazava be raha am'izay ny hevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa ny arameanina de mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany, ve ave. Zay ny fiantsony anazy fa tsy koa ny hoe lasa mivadika ho. Ka ny zareo moa zany noho ny am'le satria le tena jeontsika hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na W de ny famakina anazy de tena ny vava de ve mihitsiny. Ka raha misy miteny hoe tsy misy letra v ny hebreo de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha ventsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo ho an'izay miteny hoe tsisy letra v zany de olona mandainga velona zany. Jevatsika le Wikipédia teo raha ohatra ka naventsika vakina le Wikipédia misy letra v mihitsy ny hebreo ary ancien hébreu mihitsy ty hébreu ancien, alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien zany ty araka ny voalazana izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io io fandresantsika io izy io le vava io kaiky ny he io de eo kaiky ny zahinina io de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy amy teny hébreu histoire écriture hébreu zany tsy ao paiza moa iziny ato ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany. De miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava-be mihitsy le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy vava io le vava hitatsika tary io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngeza be mihitsy le ve ny famakinan'io io ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo aza miteniteny foana ny hebreo tranay ny manana letra ve mihitsy izy ary vava ny fiantsona anazy io hitatsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny ty le consonne de l'alphabet hébreu ireo daholo ary izy zany de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka rehefa vakina am'izay io vava io ry ambany ary de ve rahantsika mety mihitsy izay any misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy fa tsy koa hoe le W vakina hoe o taiza koa zany namoronareo an'le ona izy ary hoe W ka ny W zany tsy ny rahamehany ange tsy manana teny hoe W zany tsy teny hoe W fa va fotsiny fiteniny fa tsy teny izy hoe W fa ny olona arakaraky ny hoe mandika an'io teny io mahatonga anazy anao W ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe W fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe V de zay natonga an'io problème hoe W sa V le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikariko atany de nataony W le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary amy teny hebreu ry ve ny famaky an'io ary zao zay nanonina iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonina iaho kosany nyrotsaka tao anatin'ny fahotana zay le izy de ndao jevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataon'ny olona hoe avy aty le teny ve zany za jevantsika kely izy izy hoe misy alphabet oriento ancien de tatsika an'le hoe hébreu carré any koa izy areo samaritanina de ny rabbinika de ny valeur numérique any de ny i tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato ny ao anatin'ny hébreu carré any tatsika hoe ny vao ny hoe vava zany nataon'zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngeza be io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de iny ty ambony ty le valeur ambony io de rehefa soratana izy io de mamoaka ny hoe v io hitatsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijery an'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io de ndratsika jery hafandray tsika aloha
ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jerevantsika toly maromaro ato ho jerevantsika rehetrarehetra ny tokantrano any eto indray zany tsika aloha ty le vitantsika teo tya de tiako hoe vitantsika teo tya de ty vitantsika teo le oay ezandray ny sasany ary mbola misy hafa koa any tasokely mbola tsy eoka ty aloha ty ato le izy ty kay le comparaison ny grika ty vao ny fiantsony anazy vao obsolète ozy izy zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleo aloha tsika hijery hafa indray jery hafa indray tsika satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany fa tsy kony hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany fa tsy kony hoe tsy voapirofo le izy de le fanapirofony ty mihinanareo ity inde moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty zany hoe jery anakaiky aho mbola misy hafa koa any satria hoe manina hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko de mijery aho hoe ty daholo misy an'tony de jerevantsika le izy indray tsika jery anakiray indray zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika hoe lettre fanamporofoana hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany de zay io meko atsika io zany am'izay tenin'olona be de be mihitsy efa nanome moa zany teo hatrany amin'ny Wikipédia ny meko anareo de nazy tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato anga izy tsy ato mihitsy ny izy fa nakaiza nga iny anakiray iny azondray hoe enda tsy hita mihitsy nalena izy azokely aloha manana faharetana kely tsika ty manapirofo mantsy za io de zay no mahatonga atsika hoe aletsika jery anakiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko teo ihany fa tena misy hafa mihitsy ny any de o jerevantsika kely ihany le zany sao de ato tsy ato koa le izy aizandray zany tsika ato ve ozinareo elabe zany izy manao an'izany fa za mampianatra mazy de tena mandresy lahatra mba tsy hanaonao foana tsononareo hoe tena nisy le zavatra antenen'ny ambassadeur ny Soaziadia de mba tsy mirorosaina tsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao am'le teny zay nampianarina satria zay le mahasoa anareo hoe tazominy ny teny nampianarina zany tazominy ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy le hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy akoatran'izay zany somary kely ijery kely vetivetika mihitsika hoe manana faharetana kely fa de mba hitakato ihany le izy hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy aloha le izy zay ny fahamarinana ny ala tato le izy misy anakaiky zay mantsy tiako omena anareo fa ny ala tato mihitsy le izy de ndazy nge jerevako kely hoe manana faharetana kely aloha fa jerevako vetivetika so ditako ihany le izy miandry kely nareo fa mbola vao tsy lasa lavitra ny fotoanatsika somary jery kely izahatra mihitsy mantsy satria tiako asehoanareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy anareo de mba mahafantatra mihitsy hoe tena
misy le teny nampianariny ambazotevany sasiaty zay. De ty le izy io zany le alphabet hébreu miaraka am'le fanovana taty orina osiko anareo am'izay de ity izy ty hitako ihany le izy zany dia ty le izy ty afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany ve ny fiantsonana io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy zay ny marina amin'izy zany fa tsy ny tany aloha nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramianina aza tena vava amin'ny fiantsonan'izy io fa noho ny am'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataony sasany hoe noho ny am'le transformation natonga an'izy zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary rehefa hitatsika daholo zay sarotra zay de anao sary am'izay za hoe ity ny natonga an'io ty ny natonga an'io safady nidra raha maty le retour anjary tsy hitako le sary ty zao le iode ataotsika le rafa ty zao le iode ity zao le vava he ity zao le vava ity le he ka ity vava ty zany zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io ve hitako mangamanga le original zany ny original ve tiana original de taorinany original io rehefa novaina indray ty zavatra ty natao an'izao de nasiana teboka eto ambony de ino lasa ino lasa zany io fa tsy efa tsy izy io ty ny lasa ty anefa transformation de rehefa ty ndray natao ohatran'izao indray ny tepoka misy tepoka ohatran'izao hoe tompivony ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray ny lasa ty ny lasa ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy am'le fanovaovan'ny olona niala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy tsisy afaka amin'ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ino ny original io ty vava ty ny original am'ty zany io ary zay niantso an'io ve afaka amin'ny fahotana zay namadika an'io tsisy afaka amin'ny fahotana ary ny magagany fafaky io aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika n'ity ndray androany de raisina soratra foana reny mba ho tadidy amin'ny manaraka sady hitandreo tsara hoe nampianarany ziady io de jereto indray tsika de fafatsika lizy de zao lizy nge raha ohatra ka nandray an'ity tamy voalohany avetsika tsara le sary mba mahagaga ihany iny raha nandray an'ity ode ty izy he ho any zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe ato ry zareo namaky hoe ity so atatsika ty iode de ny ato ny soratany hoe hoe naka an'le terme izy zany de tato izy naka zany ty izy tato nataony ty yahoo de najanony hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty manampidirina tato koa ty ty aloha sorokity ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy manotaritina tato io de nafila tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sataketo hoe yahoo io zany le yahoo ty de
de misy asa taloha na tena tiana fa raha zara vao tsy misy asa io de makaiza zany le asa ny dikan'izay. Efa antamy fantena mipetraka hoe naninona najana iaoly izy najanona treto zany asiko ty maninona n najany ty tsy nampidirina fa najanona tamin'ity terme iao ty nakaiza le azy tsy nampidirina fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy atato eveko tsara ia de ady asa de ty zany le o nitendeny zareo teo a eto le asa maninona zany tato sy nasiana a io le fantena mipetraka mba hitonga mba hivoaka hoe iao a fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty a ty iao ty ny azy ty zay fantena mipetraka amitsika hoe inona ny dikan'io manina ianao nana hoe ia tato manina raha manao iao a ko ato tokony asiana ho angy ato e fantena mipetraka zay hoe manina tsy nasiana a satria anao nametaka a tato manina ko ato ny tsy asiana ho a tsy haiko nahazo ny mpiaina le tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy a de tokony mametaka ho a ko izy atao amy farany azy de lasa hoe iao a tokony iao any ny etsony fa tsy kony ajano amin'ny iao raha manoatra iao ny efa nizy tsy eo le asa de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragramme hoe iode he vava he nakaiza zany ty efatra ny lettre io e ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he nakaiza io fa najanona teo amin'ny ao ka ho an'zay ny antso ao rehetrarehetra nakaiza ty aty ino ny tsy napetraka fa tokony ao a io fa raha napetraka reo tamin'ny ao io a satria nareo miantso iato a de tokony ho ako ny atsonareo farany ato satria nareo nametaka ia igreka asa ka ty ko ako ty asivo asa ko io fa tsy misy an'zany atao hoe iao mijanona fotsiny ao zany e tsy misy an'zany hoe araka ny fiteny hebreo tsy misy an'zany zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy fandrebirebena saina fa raha ohatra ny io ka ony misoratra eo a de mbola misy lettre ato ka raha janareo iao nefa anio a de io nareo fa tsy afaka mifahotana e raha nataonareo iao a io a de tsy afaka mifahotana foany nareo e satria ny iao a ihany nateo hoe iahova koa rehefa aveo a zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny iahova ny sasa manao iao sasa manao iahova ny sasa manao mba eritretinareo zany e nao nge jefatsika ny vinle iao e zao ndray ny vinle iao alaitsika sary ndray ty reo fa fatsika fa tsisy ty aleo ihany atoron'ny zay rehetra manao ratsy ity hoe jereo nge ty adalanareo ty zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny a jery hafa ndray tsika fa fatsika ndray aloha ty a avy aizany na tonga an'io iao io a de fa nampianarika fa averina kely ndray mandeha izy io a de avy amy terme hoe ty zany le vava de he zao de ty zany a nataonjareo hoe i de le he a ahasa tia de tia ahasa de ty am'izay a na asianjareo an'ity zatraky hafahafa ty mihitsy ny nasiana ty ny sasa manao an'ity a nasiana tepoka ato a de sina a zay ato rany te zay zao no nataon'zareo io zany tsy niova le 4 lettre fa zao no nataon'zareo de ty lasa hoe sady o ty a no misy va io a satria le ve sy ny ato ambany le ohatran'izao kely iny mantsy any dikan'iny am'zareo any dikan'ity any dikan'io de zay ne misy anytity kely ty de lasa misy o a de lasa va de zay vo asan'ny farany zao ny vinle iahova hitany amin'ny teny zareo any io a sy ny asiny tempoka de sy ny ato zay le iahova zay de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataon'ny olombelona ty e sasandray manao an'izao ty ndray ataon'ny sasany ty de adaladalana rehetrrehetra de avy any ny vinle iao de io le iao koa io zany zao ndray ny adalany sasany vetsindray ty mbola adalana anakaiky io ty iode de he de vava de he de avy ndray ny sasany avy any asiny teboka menamena ndray ato
eto amin'ity hety sy ny teboka menamena de Yaho lasa de ato sy ny teboka anankiroa ato a. De je vakeo am'izay tsika iode a vakina am'izay io a de zao ndray le izy zao tia iode ka e monko ny dikan'io 2 point io ia de r 2 point a ty zany ety a de ny hasa ihany a de ty midina de lasa o a de ty mivadikato de v a de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le Ehova de ny Ehova mivadika Jehova rehefa avy eo. Zao daholo zany ny adalan'ny olombelona rehetra mifanovaovana n'io anarana io. Ka ireny rehetrarehetra le tsy mety daholo reny. Ampianariko antsika leo raisina sarina iny izy a. Matoka fahazaroa daholo am'izay ny sary teo a ho an'ny zay rehetra nianatra. De averina kely angamba le izy teknisana mba hitan'ny olona am'izay tsirairay avy a. Ty zao le Ehova ty a, le Yahova koa de mifarana am'le Yahoo moa le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo. Ohatran'izao ny fanatona ny Yahova zany teny izy a. Fa tsy hoe le W zany lasa tsy marina mihitsy zany. Fa io mihitsy ny lasa Jehova sy ny Yahova zao sary zao. Satria ny W de tena voakina V mihitsy ny atraizatraiza. Fa ny olona mody manovanovany hoe zany fa V foana famakina an'io. Atraizatraiza. Zay zany no ny fanazavana amitsika mikasika ny amin'ny teny. De nda misy zatra koa kely vetivetika indray aloha mba somary mihaino kely daholo atsika zany. Io moa fa voaray izy indra sy diso fa voaray izy io. Io voaray io. Misy zatra jereva kely vetika parentezika indray amitsika rehetra ao tokantrano amaraparanana anazy aloha. Lasika hoe kiariko an'ity vaovaona kekety indray raha hitako ihany le izy. Fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivina malahelo hoe ohatran'ny lasa ahoana zany zavatra zany. De tena mety izy fa aza manao satria mahasoa atsika mihitsy ty zatra ampianariko ty a. Hojerevantsika araka ny famarihany a miankina am'le connexion koa ato moa ty le connexion misy tena jerevana. Teo anaty connexion ny zatra nokaroako zao. Hojerevantsika mihitsy ny hoe mba tsy hisy trony zany no sodokan'ny ny fahatsin'ny toetra ny sasany a manimba anareo ho any amin'ny fahaverezana de ampianarina atsika le famarina hoe zao no izy amin'io a de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany. Zay. Ty zao a avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew Dictionary Lexicon Concordance. Zany tia Keyword Studies Translation Definition minine zany. Dia ny letra iode he W zany aloha averintsika amin'ny original izy de tsy hitanareo. Jery amin'ny Baiboly Hebreo za Baiboly Hebreo tranainy ty resatsika ity. Voakatsika ato ny amin'ny sisiny hoe iza moa zany. Leo rehefa avy eo voaka ihany le izy fa jerevantsika izy aloha. Ty zao le 15-3 ty le iode he vava he io izy io a. Iode de he de vava de he de ovakitsika io zany a amin'ny teny Hebreo ina le famaky an'le V a araka an'ity Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe tena zaho raha tena ny fandiniana be mihitsy a de ny famaky an'ity vava teo zareo a va io alaiko sary io antony hoe Yahova ny zareo tam'ty de tsy atsona Yehova le ina tsy fantatra tsony zay tiany tenena amin'io fa ny tsika ny makasaly ihany de mamoaka an'le V fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le V fa hitanareo maso am'izay a fa tsy koa hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy oare. Io izy io le vava io. Io zao le iode he vava he a de hitatsika fa mifandray amin'ity V ty mihitsy a ary V asa ny farany. Io izy io. Ty zao le V a ataontsika volomparasy le V. Izy ty a de ty izy eto zany zao. Zany hoe ny vava zany ozy ny fianaran'ny rehetrarehetra zay manam-pahaizana de nilaza mihitsy zareo fa tena V a ny fiantsonan'io a V ny fiantsonan'io fa tsy ho zany ny fiantsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso niarany jery maso niarana hita no aloha dikeko keso de tsy hitany naleny a de averiko ihany a
fa tena ve ny anaran'izy io a le iode fa sorry le iode he vava ia de tena vakina vava izy io a hitantsika mihitsy le hoe Yahova ao zao io moa le fahadisoana am'le teny reny petrapetraka reny hoe reny le fahadisoana de io le ve io ve ny famakina anazy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakina anazy ty ve ty io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakina anazy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakina an'le vava de tena ve ny famakina anazy a zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakina an'iny fa tsy o zany navakitsika tao amin'ny atrany amin'ny hébreu tranainy a tany amin'ny moins 200 de tatsika fa v ny famakina an'iny ko raha tsy de vendrana ve ny hébreu ny tena maro de izy ve ny tompony teny de ve hanaovan'io teny odiso ve izy koa aminao izy ke ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakina an'io de nao anaovan'io o amietreta atsika zay ka hojevantsika ary ny famakina tokoa amin'ny teny hébreu a zay aloha zany ny farany a efa nraisiko aleoatra iraisina sariny mandeha dia no aventure kely ndray tsika mpamaky teny robot am'mamaky teny robot ndray tsika ty ndray aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty foatra ny mizahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany a kilalao anankiray a ampetretanareo hoe tena misy angeny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny hébreu no nge tsika anao anty aloha za aloha amadika an'le clavier atao clavier hébreu aloha jerevatsika iny a zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amy clavier hébreu iode de hea de vava de he nao ge notsika io e notsika io atika aloha le izy Yava, zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny a Yava, vetsika eny am'le Yava, iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany efa vakiny iode he vava he a de iavana amy robot aza mamay robot hébreu mamaky an'io a hébreu mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao keketo a Yava, Yava, zay ka anjaratsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny hébreu de tena mazava be mihitsy ny fanoratana iode he vava he azay tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo ny robot raha ve mahay de tsy mbetsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe ntika tsy miditra amy robot fa zany resaka robot zany resaka afo zany a fa ny tena famarinana anjerevantsika hoe io teny io a de tena manapofy mihitsy fa tena manambara zany ny soatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iava izy a ary anaran'le zanany de tena Yahosoa ary zay miantso an'izany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana Yahoo de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny a tsy misy an'izany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny hébreu tranainy diso zany hitantsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny hébreu de zareo ndrey ve zany mampianariny efa firina hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarinao hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo o fotsiny zao ve le izy ary vokatry zany de tsisy afaka mifahotany nareo ka ny résultat c'est le résultat qui compte tenenina amrehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manota intsony ny olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy Yahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria reo no mamono ny olona resy reo tamin'ny alan'ny anarana hoe iava sy Yahosoa zay manatona ny iava nareo iava zany de manatona ny Yahosoa le zanany a
dia ho tonga any amin'ny lantinylanty nareo. Mirazo antsika raha samy tonga saina miverena amin'le tena tompony teny a, amin'le fampianarana tena marina, izay ny famarihana miverena ao amin'ny Ahosoa, miverena ao amin'ny dada malala Yahava, ho tahiny Ahosoa ny antsika rehetra no hariva afaka aza. Voninahitra anao dada malala Yahava, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'izay rehetra mandreny teny, ary ny asoavanao ny izay rehetra miaino an'izao fampianarana zao. Taio ny fanazavana, taio ny fampianarana, taio izay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'izay rehetra nandreny teny angenao dada malala Yahava, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makaonao. Mamaly vavaka ary mamaly antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anaranao mihitsy no fandravana an'ilay devoly satana sy ny firongony sy ny miaramilany, ny anaranao Yahava. Fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaizina rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany natonga ny anarana hoe Yahosoa, Yah ilay mpamonjy. Ianao zany dada malala Yahava. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahosoa noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina raha anao Yahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Da io zao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahosoa, hitondra fahasoavana ao an'izay mandre. Zay ady ahy mangataka aminao, alefa sy ny fanahy masina, hiantso ny olona, hampipevaka ny olona, mahitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahava, amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niarany eny sy naraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany a, ny ambasadorany Yahosoa faly niaraka tamintsika, ary manona ny hatsarany Yahosoa mialohan'ny isarana dia samy tainy Yahosoa ataony a, amin'ny manaraka indray a, veloma tomboka.